Ivirenantsika kosa ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana tanora avy amin'ny faritra ambany tanàna miisa 50 no nahazo fampiofanana teny anglisy maimapoana tetsy Anosizato tamin'ny alalan'ny tetikasa centre d'éducation izay natsangany Afaridy eo jerentsika ary ny sary. Androany no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy Anosizato ireo mpianatra sy tanora miisa 50 izay nanaraka fiofanana mahakasika ny teny anglisy teo anivon'ny centre d'éducation izay tantanan'ny Afary Malagasy. Naharitra efa-bolana ny fiofanana, ahitana ankizy, tanora mbola mianatra ary ireo efa miasa ireto nahazo fiofanana ireto izay marihana moa fa avy amin'ny faritra iva avokoa. Tafiditra ao anatin'ny etika fampandrosoana ny mpiarabelona izay tandrony Afary izao natao izao. Ny apitaina dia ny hoe ireny zavatra rehetra napetraky ny Afary Malagasy ireny dia natao mihodina avokoa. Ny zavatra tiako tenenina ihany koa dia averiko tsy manao politika izay ary averinay tsara fa hoe ny zavatra tianay atongavana fanontaniana be dia be heverina inona tena tian'ny Afary Malagasy mapetraka dia tsotra ihany malagasy izay ty andray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenenay ary tsy voatery hanana place na toerana vao ametraka izany rehetrarehetra izany izay mafisiko aminareo androany hoe so zavatra natao zao dia tamin'ny alalan'ny herim-po tsisy famatsim-bolana viatsy na roa ary mametraka an'izay rehetrarehetra izay hoe be dia be miteny hoe mpiara-miasa amin'ny Afary Malagasy fa valinay le izy hoe raha ho anay matoy izany manao fanasoavam-bahoaka tsisy takalony dia miaraka amin'ny Afary Malagasy izy izay ka tsy misy mihitsy ny tanjona hafa tsy mitady seza politika ny Afary Malagasy fa dia ny zava-dehibe dia hoe ilaina ny ady mafy amin'ny fahantrana, ilaina ny fandraisana andraikitra ary fitaritana nataonay tsy vitanay Madagasikara manontolo fa fitaritana ihany zao nataonao zao amin'ireny zavatra rehetra ataonay ireny anaporofonay an'izay amin'ny lakamisy izao indray zay dia mbola hiaraka amin'ireo société lehibe toy ny gouvernement fivimpama ny zavatra maro amin'le tetikasa exodumain ka izay zavatra izay ny zavatra apetrakay ka io zavatra io dia tsy maintsy miroso ohatrany izay na ahoana ninona zavatra teneninay satria ny zavatra iray mampime fotsiny eto amin'ny firenena dia ny hoe raha malagasy tompotanindrazana manao an'izao action zao dia mety be manontany hoe fa matsim-bola vaiza vaty sy averoa fa maninona tsy afaky mifaninana amin'ireo international zay be dia be nereo mpamatsy vola international eto reo fikambanana ONG international le vitan'ireny tsy maintsy vitanay ka raha mbola misy ny herinay anaovanay dia manao foana izay. Tsy mijanona treto ny etsika fa mbola betsaka ireo atao ka anisan'izany ny fanofanana ihany koa ny teny allemand sy ny fanohizana ny teny anglisy ary ny fampidirana moramora amin'ny fianarana ny informatique. Dia ny fanadidiny mpijery ajaina no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity takariva ity. Manome fotoananao ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mateveo amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.